indraindray misy olona mandefa MP aty amiko ary miteny hoe mafy be ny fiainako, tsy mety foana izay rehetra atao. Raha tena tiay Andriamanitra, maninona ary ny fiainako no ohatra izao? Ary raha misy olona mijery eto ka mahatsapa toy izany koa, dia te hilaza aminao aho hoe aza mijery ny toe-javatra iainanao mba ahafantaranao hoe tianao Andriamanitra na tsy. Efa niteny tamintsika izy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Koa aza mieritreritra ianao fa tsy tiany noho ny zavatra ratsy manjo anao. Tiany ianao dia izay, mila tafahorina ao am-ponao tsara izany. Ary ny fomba ahafantaranao fa tianao izy, nandefa ny zanany ho faty noho ny fahotanao izy. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, satria fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, ary nataony izany mba hanananao fifandraisana aminy. Koa aza vela ilaza zavatra hafa aminao ny fiainana sy ny zava-misy, afa-tsy izay lazainy teniny hoe tiany ianao.